ampifaliana ary avana malala nazontsika mifampiona toy izao indray miara-miainy tenin'Andriamanitra andranefa raha tsara zany sakafom-panahintsika mba anehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary koa fanarahantsika azy. Ho aminareo izay olona voantso malano amin'Andriamanitra ray sy voatahiry an Jesosy Kristy, ampitonona ho anareo ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Zoma 7 Martsa 2022 ianantsika ny hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Andeha riavana idera sy ankalaza ny Tompo isika. Jehova ny mpanjaka, aoka ngovotra ny firenena, peraka amin'ny kerubim izy, aoka iororo ny tany. Lehibe anjio ny Jehova ary avo ambony fehina rehetra izy. Aoka iderinareo lehibe sy matahotra ireo fa masina Jehova, ny herin'ny mpanjaka dia tsy arariny, amin'ny toerinao ny fahitsiny. Fitsarana sy famarinana ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandrata ny Jehova Andriamantsika ianareo, ka miankofa eo amin'ny fitoeran-tongony fa masina izy. Amen. Miantso anao maiasao any firenena eto izay rehetra azonao atao iantrao rehefa te maonena ilanao anaso ho fanilotoko sy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao manarin'ny indray izay tsy mety atriza miantso anao ampitraka ireo izay manahy debideby isan'andro izao no mandreraka fo sy fanahy milatoky aminao azavana vaovao aza elaianao mitorio teniso mampifalifaly fo Jeso mampianome le fiadanambe Jeso tompo indreto izahay fa manoina ilay antsonao ianao no pitarika tena mahay aminyasakasana atao mavita mazoto amin'ny asaso azakiry mijoro hoanirena manao noantony avelomanao sasamiandry anao tinosindrasanao Ivavaka isika. Andriamanitra manaja safidiny olona ianao ka miraharaha sy miady atrehana dia mandray anjara miavaka ho an'ny olona isyony voninahitra ao. Ko mankalaza sy midera me voninahitra sy narinao masina izay Tompo no izany toetra mahagago aminao izany. Tompo fantatrao ny fahalemenay ary tsapanay koa ko mangataka famindramponao trano izay. Mamindra fo aminay ary mamela ny helokay. Feno ny fananao masina izay anazavanay ny fanambarany teninao zay vakiana mba izanay mitombo amin'ny finoana ary indrindra ny finoanao re Jesosy Kristy ka ahafahanay mibebaka manoloana fanomponanao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay vavakay. Amen. Ny finainao antsika amin'ity nity riavana malala dia hitanao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 220 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivako toy izao aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damasko sy Jerusalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny Jetilisa mba hibebaka sy hivelon'Andriamanitra izy
ka no asa miendrika amin'ny fibebahana. Ary zany samboran'ny Josiah teo an-kianjan'ny tempoly sy diadiavan'ny ahafaty ahy. Ary noho ny fitahin'Andriamanitra ahy dia mbola maharitra mandraka androany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona fa tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy. Fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny jetilisa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho aminao ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anao, ilay mpanafaka anao. Ny finainany renesika teo ny asan'ny apôstôly 2:9-7 dia tantara soratan'ny Lukany amin'ny dian'ny Paoly. Ka iteto ny teny nataony teo anatreny Agripa sy Berenika, milazany amin'ny olona mandreny ny antson'Andriamanitra fa malalaka amin'ny safidiny ny olona. Malalaka amin'ny safidiny ny olona. Hoy ny 9:10. Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho. Nambara sy nampatsiahy tamin'ny Agripa mpanjaka ravina ny fihetson'ny tompo azy ho apôstôly Paoly. Nambarany tamin'izany fa antso avy any an-danitra na tonga azy ho mpitoro ho filazantsara. Nalalaka tamin'ny safidiny izy ary nyteny hoe tsy nandà aho. Fa naleny nanaiky izany antso izany satria avy any an-danitra. Tsarovy fa rehefa mandre ny antson'ny tompo amin'ny alalan'ny toriteny ianao dia malalaka amin'ny safidinao ianao na anaiky na andà. Kanefa ho niafatra aminao, aleo tsy mandà tahaka amin'ny Paoly satria fitiavana manokana ho anao ny antony entson'ny tompo anao. Ny olona mandre ny antson'Andriamanitra dia izao nitaona ny hafa hibebaka, izany koa ry havana. Hoy ny 9:20. Mba hibebaka sy hivenin'Andriamanitra izy ka nao asa miendrika amin'ny fibebahana. Rehefa avy namaly ny antson'ny tompo Paoly tonga mpitoro filazantsara dia nambara zany tany Damaska sy Jerosalema, tany Jodisy tany amin'ny jetilisa. Nitanjona tamin'izany dia natonga azy ireo amin'ny fibebahana tahaka amin'ny Paoly ihany koa. Ho anao koa ry havana malala, azafininao anao rery ny antson'ny tompo tonga aminao, ampafantaro ny hafa mba hatonga azy hibebaka ihany koa. Ambarao amin'ny olona rehetra na kely na lehibe ny voalaza ny soatra masina momba ny Kristy, izay tsy maintsy nijaly ary nitsangana tamin'ny maty, hanavotana anao. Izany ry havana, ny olona mandre ny antson'ny tompo, izany no afatra ho anao. Saina izany, raisy izany, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa ny olona mandre ny antson'Andriamanitra dia malalaka amin'ny safidy ary mitondra ny hafa hibebaka. Mivavaka aminao izay ny hitahinanay tsiraray mahafantatra izany. Miavaozana isan'andro amin'ny sehatra misy anay ary hijoro vavim-benao marina sy manompo mahatoky ny teninao, haitianao, akahaina sy mitokatrano sy fiarahamonina misy anay. Izaha zany koa. Jesosy, vonjeo ny firenenay fa sahirana izay. Koa didina aminaron'i Jesosy Kristy ny asa matin'ny Satana sy ny devoly sy anankely sy anam-pahefana eto. Fa ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy no anapaka eto amin'ny firenena malagasy. Sitrany tompo ireo marary mila ny vavakay. Fa mpanasitrana ianao. Ka toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao ireo azo paoriana ka ampinoninao. Toany ireo mareo sikolona, ireo sahirana. Vonjeo sy arovy izay amin'ny toe-javatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsinjoro ny ampigadrano, ny taheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draranay, ny tokatrano, ny fikasana tsara. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavanay, miaraka amin'ilay vavaka nampianarinay iombonana manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izay alina sahaza ho anay, ary mamela ny alikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana ny tsodrana tongotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloha rano fiadanany hatonga anareo voatokana tanteraka ho azy. Akarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo ka hoe fainy izany. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ho fanahy masina. Amen.